ohatrany tsy alezy zany ary za mipetraka ao mibarao mandritra ny hoe adiny roa na ohatraohatran'izany fa aty azy zany dia ohatran'izao mahita ny zavatra tsy hitan'olona fenao ny afaka mahita n'izany hoe zavaboary nanara any anaty ala zany na ny ala zay hoe fisalama izy ny rano sy nyreo biby nikaratsana ao anatin'ireo ala reo dia indrindra moa rehefa hoe tena hoe fatao am-pola hoe fitiavana ny tontolo ihany dia nahafinaritra be le niaro anazy na zany maharesy lahatra ana amin'ity asako ity a noho le raha mambikina zany raha fanarovana le izy a dia miabetsaka zany ety anaty ala zahay moa zany miaina aty agnatin'ny tontolo iaina aty agnaty ala atiky dia mifanerasera amin'ny zavaboary ato tena mahafinaritra zany le asa raha taloha Madagasikara nosy maitso dia izao efa lasa nosy mena dia ny tanjona zany mba hoe mba hamerina an'izay kely sisa nanamborana aty ala kely sisa misy tavela fa raha hoe filana tena sy raha mitaha amin'ny fiaignany rehetra zany totra famonoam-batagna aza le izy famonoan-tena fa mahasapa hoe tena potika zany dia mandray anjara hoe andao hiarahiditra andray anjara amin'ny fikarakarana ny fiarovana ny tontolo iaigna manaraka izay azo ampatoroy zay manaraka ny sisin'ny ala zany zay dia mijery hoe aiza no misy pression satria izy nimiditra zay fotony mahalala ny rehetrarehetra hoe nanao eodira na inona na hoe manontolo zany na ny biby na ny hazo hoe misy zavatra simba avy ao sa mahafinaritra tsisy pikitika kilometra zany miala eo amin'ny toerana ifasina izay toerana honenanay zany zahay a dia mandeha eo amin'ny 9 kilometra miala ny toerana misy anay vao tonga aty amin'ny faritra Mavo farany akaiky indrindra ato amin'ny faritra rovana Tangorombohitritremo ato amin'ity toerana faritra rovana Tangorombohitritremo ity zany ao zany lalany dahalo mangalatra ina moa mahasarotra anazy fa nresaka sécurité am'izao tena efa ao zany zareo fa tafiditra ao anaty ala fa tsy ety ivelany intsony dia lasa ohatrany misimba zany le fahafinaretana sy le ambiance anao satria lasa tebiteby miditra ao am'izao zahay zao za fanfanena tamina malaso reo lasa mivoaka ny ala igny zahay tafatsofiky agent de parc roa anay miditsy agnaty ala zahay tafiditra misy savany be zay ao mpagnaradia to fanena aminay dia verindreo fa le malaso zany zahay hoe ataony hoe guetteur moa fiteny azy igny dia fananambana basy reo namako lasa nitsoaka agnaty ala zaho zany na misy olony fantako tamin'le mpagnaradia tonga dia nagnelahela lamba aho sahala amin'io dia nanitsano amizay reo dia zahay ihany ty le mpiasan'ny parc manao ny sarotra amin'le asanay zany dia izao miady amin'ny fiarahamonina aloha voalohany satria le olona rehetrarehetra zany mivelona atao daholo tonga zany ny fotoana ny dorotanety sy ny doroala am'izao dia misy tratra amin'iragny fotoana regny satria ny fitaovana moa efa avolenta dia agnareo no namely anay agnareo no tory anay na amin'ny hariva aza fa matahatra fotsiny honga eo tifirin-jalana vonoan-jalahy amin'ny fiaomam-be misy lanonana na salam zany fahoriana regny dia efa matahatra misy ny honga vonoan-jalahy satria halany olona le manembatsy manazy amin'ny zavatra tokony ataony atao agnatin'ny faritra rovana satria makoa heverin'le olona zany fa fanembatsembanana le filam-bolany le anakasakana anazy amin'le hokarera tena atao agnatin'ny faritra rovana dia misy tokoa zay olana zay amin'ny fiadiana amin'ny fiarahamonina zany mafimafy ihany koa le asa satria raha vao miala zany zay amin'le io an'io dia tsy ho isy tsony io ala io fa ringana tanteraka dia nantaranaka ao aoriana dia tsy mahita ny ala itsony fa ohatrany hoe tantara na ny ala na ny biby kanefa tsy atao makivo zany a fa tsy maintsy tohizana foana zany ny asa fomba jereo reo komity mpitantanareo a amin'ny resaka fagnampihana azy amin'ny karama na ny arabola amin'ny asanay zany amin'ny resaka fampitaovana satria zay ohatra zany zahay zao mamono afo amin'ny isan-karaza zany ny tôbila ampiasanay ray nefa mitondra makipe lasy igny 500 litres igny mbola miampy olona 700 pick-up misy an'le makipe lasy tafeno rano 500 litres ampiana olona 700 tena enjana be eto amin'ny resaka fitaovana zany tsy ampy zany ny anay aloha ny fitaovana hoentina magnatanteraka ny asa indrindrandrindra amin'ny fotoagnany ranoragna ohatran'izao ilaina ohatrany boty ny imperméable na amin'ny asanay andavanandro zany dia ilainay le matériel hoentinay miasa na manao patrouille satria misy matory
hoe tsy matory an-tanà zany tegna fa tonga de agny matory de mba misy tokony mba hanana toile de tente sy ny namany. De ny resaka motivation le indemnité de déplacement satria tsisy mihitsiny zany tena mariny nefa n'iny zany mba anisan'ny motivation ho an'ny équipe.